mazava tompoko ety ampiandohany dia tianay mampafantatra fa misy rivo-doza miforona ao amin'ny ranomasimbe indianao. Ny voalohany dia aty amin'ny 570 sy 110 kilometatra atsinanany Antalana misy azy miaraka amin'ny rivotra 520 kilometatra isan'ora arahana tafiotra tombarana ho 570 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora eo. Ny faharoa kosa izay andalam-pifoloana tanteraka dia aty amin'ny 50 sy 100 kilometatra atsinanany Atsiranana no misy ny foibeany. Itomboery izy reto ary kisaka miakandrefana somary atsimo andrefana tanatin'ny 2 andro avy. Raha ny vinavina aloha zany dia tsy mikasika ny Madagasikara ireto rivo-doza ireto noho izany dia tsy misy ny filazana loza eto Madagasikara. Raha amin'ny rapitso maraina ary dia omalika ny andro ny any Aboeny Torazanankiona any Sofia sy Betsiboka ary ny ilana rehefa mifatry ny afovoantany fa sisan'izay dia mifandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha ho an'ny hariva kosa indray dia hanomboka hipoitra tsikelikely ny orana tandrifin-drahona mety ho arahi-kotrika na aty amin'ny faritry Diana Torazanankiona any Sofia, Melaka, Betsiboka, Bongolava, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Amorony Manisy, ny faritry Menabe iny. Ibalika be kosa ingabe masoandro ho an'ny faritra sisy. Ny maripana ny tombatombanana ho andrapitsy ny ambany indrindra dia amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 degré celsius eo kosa ny faritry ny afovoantany. Ny morotsiraka moa dia eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 14 degré celsius. Ny maripana mafana indrindra kosa indray ary dia tafakatra hatrany amin'ny 4 degré celsius hitantsika tia Antsohià, Maevatanana sy any amin'ny faritra atsimo andrefana iny. Ny faritry ny afovoantany moa dia eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius eo. Dia izao ny mety toetry ny andro andro tanàn-dehibe sy misy manodidina omalika ny andro ny any Paris fa ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ny any Milan, Johannesburg, Nairobi ary Bangkok. Dia azo orana tandrifin-drahona mety ho arahi-kotrika ny any Maurice Torazanankiona any Comore, ana orana tandrifin-drahona kosa ny any Seychelles, ribalika be ny masoandro ny any La Réunion. Dia izay indray ary ny mamarana ny fotoanantsika ankasitrany tenanao tsy saraka taminay hatramin'ny farany fandarana. Dia ny matopo.